falifaly, ravoravo, maivamaivana ny saina, fa vaky any ny 13 mai, ela ny ela. Ka tokony ho reketina eo amin'ny tantara amin'ny Madagasikara, ny andron'ny Alahady 12 Oktobra 2024. Zay azo lazaina fa fiverenan'ny fahafahana eto Madagasikara. Ka variana iry, sondrina iry, tsy sasatra ny mijery ireo vahoaka malagasy tafaveriny indray eo amin'ny kianjan'ny 13 mai. Ela ny ela 12 taona teoriana dia ravoravo ny fo, milamina ny saina, manao sainto mpifaliana ny vahoaka malagasy, niala tamin'ny keja, niala tamin'ny famoretana nataon'ny saribakolon'ny frantsay zay efa vakilefa nandositra ny tanindrazany ankehitriny ny olona mpamadika, varotra tanindrazana tsy manjary mpamon'olona, kriminella nandritry ny 15 taona, tsy azo ny diaviny tongotra, tsy azo nanaovana fietsiketsehana, tsy azo naneho-kevitra teny amin'ny 13 mai. Ka tonga n'le ira hoe tsy maintsy ekaranay reny tanàna, aia o, tsy maintsy ekaranay reny 13 mai a. Ka midika fandresena, zany hoe fandresena voalohany dia ny fandresena ny jadona, fandresena ny famoretana, fandresena ny faneriterena zay nataon'ity naturaliser frantsay ity tamin'ny vahoaka malagasy. Ka izao androany omaly zany Alahady 12 Oktobra 2024 dia niverina amin'ny malagasy ny zo fototra fahazahoana maneho hevitra malalaka sy ny fahazoana midina an-dalambe. Fandresena goavana satria araky ny efa nolazaiko teo dia vakilefa ilay fanetry be ny tany namotika sy nandrava amin'ny firenetsika. Ka mety aminy zao de omenanao taminy izy eritreretany tsara hoe ohatry ny ahoana zany namiteny ny firenena malagasy izany, ary mila enjehana eo anatrehan'ny fitsarana iraisam-pirenena, eo anatrehan'ny fitsarana malagasy tamin'ny von'olona vitany sy nialatry isan-karazany sy ireo are-pirenena tapitra naondrany tao anatin'ny 15 taona, ireo fananana azo amin'ny tsirariny, fananany rehetra na aiza na aiza, na any amin'ny banque suisse any zany hoe paradis fiscal, any Dubai, any Maurice, any Frantsa, any Suisse, zany nanaovany ny volantsika nampahafadiranovana ny firenetsika tahak'izao, ary nampahantra sy nampijaly ny vahoaka malagasy tahak'izao. Ka izy efa eny hoe lasa nandositra iny, fa ny ilaina dia ny fialany tanteraka
fafana tanteraka eo amin'ny tantara amin'ny Madagasikara zany hoe anarana hoe Ratjoel zany. Nofo ratsy. Zany hoe tena any amin'ny adabo farany mankitsokitsoka indrindra no analintsika an'izany. Tsy atao fantatry ny taranaka akory ny anaran'olona tsy valahary ohatr'izany. Ka ny firongony, izy no lasa fa ny firongony dia eo daholo. Reo londompisorona moa efa malaza koa fa efa nitsoka nandositra koa Ravatomanga sy Bombo. Fa dia raha mahita eo nitoyan'ny tantara fa dia tsara omena anao tamina daholo reo ahafantarany fa olony ratsy tsy mendrika ny Madagasikara izy reo. Ka na inona tranga misy dia tsy mila Ratjoel sy ny firongony olono frantsay isika. Tsy azo lavina fa ny firotsahan'ny miaramila ny Kapisaty teo anilan'ny vahoaka no nanampy ary natanteraka ny fanokafantsika indray ho kianja malalaka faneho-kevitra ny kianjan'ny 17 Mey. Isaorana azy ireo ny fandraisan'ny adidy sy andraikitra masina amin'ny matafy vahoaka marina azy ireo dia ny fiarovana ny vahoaka sy ny fiarovana ny tanindrazana. Misy ankehitriny ny fandrahonana hanao fanafihana ny Kapisaty avy amin'ireo miaramila, zandary milisy, mpiaro lapa ka mila ny andromasom-pokon'olona miaro ny maramila tafy vahoaka miara-miasa amin'ny tafika isika mba hiarovana ireo mahery fo nanampy antsika tamin'ny tolona dia tolona ho an'ny fiainana tsaratsara kokoa. Firenena mamokatra manana angovo ampy tsy hijaly an'izany jiro sy rano zany intsony no andraindraintsika ary firenena ao anatin'ny fahafahana, firenena tandalana. Ka ilaina ny fiarahamientana eo amin'ny malagasy rehetra, ny hery velona rehetra, fokon'olona sy ny tafika izany. Etsy an-daniny koa dia ny fitondrana frantsay amin'ny feon'ny préfet ao La Réunion dia mandrahona fa hirotsaka hanafika any Madagasikara koa raha ilainy izany. Ka eo indrindra dia tsy pihina fa Madagasikara no eto. Madagasikara any malagasy, tombontsoa amin'ny malagasy no eto sy arovana eto fa tsy misy tombontsoa frantsay. Ary tsy ekeny ny fijabahana lavizao ataon'ny fitondrana frantsay amin'ny raharaha tokantranon'ny malagasy. Efa ampiny tamin'ny 2010 nanongana ny fanjakana teto, nametrahany any saribakolony lasa ny vaky levy io. Ça suffit. Stop. Non à l'ingérence française à Madagascar. Ici c'est Madagascar,
Foutez-nous la paix. Ne vous occupez pas de nos affaires internes. Occupez-vous de Macron, qui est en train de foutre la merde aussi en France. Car isaoranako asiko teny kely nisy aia ihany tamin'ny voalohany na teo amin'ny resaka kapisaty na teo amin'ny resaka prime ministre vaovao fa rehefa jerena ny zava-misy ary rehefa nandinika sy nandalina nikaroka nanontany tena olona akaiky sy mahafantatra zanak' zany hoe kapisaty zany dia tombona fa miaramila tena tafi-bahoaka marina ho an'ny vahoaka miaramila ny kapisaty. Ary le prime ministre vaovao de azo anipazana fisaorana kely ihany satria tsy mitovy famindra sy tsy mitovy fanao tamin'ny tsay le teo aloha zay bakon'ny sary-bakolon'ny frantsay sy ny frantsay zany nanadaroka sy nampijaly ny vahoaka ny tifotra vahoaka nandritry n'izay firy-taona zay. Tamin'ity indray mitoraky ity sady tsy rakotra miaramila ohatra ny fataon'ny tsay Analakely no tsy nisy fitifirana tsy nisy fifandonana teo amin'ny zandary sy ny maramila zay nitarika nanokatra ny lalana ho an'ny vahoaka. Efa azo hoe point positif azo mena azy zany ka ny rarina dia mba nanana miaramila vanina tsy voavidy vola tena tia tandrazana ohatran'ireny Traoré any Burkina Faso reny tsika zay zazana velan'ny Topkla Thomas Sankara izay maramila manamboninahitra niofana teto amin'ny tanitsika niofana tao amin'ny akademia Tsirabe azo ireharehantsika zany ny vahiny ara mahatafavoaka olombanona ohatr'izany sika malagasy ndray ve zay natao hoe anaterakira no milaza fa tsy mahay ka azo lazaina hoe point positif koa izao fandrahonany frantsay izao satria matoa rahonany dia tsy voavidy ny voly zany ary tsy azony tamin'ny kolikoly ary tena tsy mivadika amin'ny tanindrazana marina reo maramila antsika ireo matoa anaovan'ny fandrahonana ohatr'izany. Tsy olana ny fanenjehan'ny fitondrana frantsay fa au contraire raha ny tena izy zany dia mibika fa ary fambara zay fambara tsara de tsara satria tsy voatsindriny ary tsy voakolikoliny matoa enjehany sy rahonany. Azadino teo amin'ny tantara filoham-pirenena roa ihany no tsy voatsindriny ny frantsay. Ny ray ny voalohany de Topkla kolonely Ratsimandrava zay ny vonony ary ny faharoa dia ny filora Valomanana izay nahongany. Filora Valomanana na inona lazaitsika dia izy no nitariky ny fanoerana
ary tena nitondra ny fanivan'izany fanoeran'izany teto Madagasikara nandritry n'izay fotoana rehetra zay. Raha tsy nisy azy efa vitan'ireo matavy efa ela be ny firenetsika. Ary izy nataon'ireo boky emisera, zany hoe natao nanliana ny rehetra rehetra amin'ny tsy fahaiza mitondra sy ny asa maloto ny rehetra rehetra, de raha vao mijoro de efa anina. Saotra n'Andriamanitra fa joro ampahendrena ny Flora Valomanana namela ny tanora tarika ny hetsika, ary izy io tonga manatevin-daharan'io tsy ny teny fa de naneo ny firaisan-tsainy ary koa ny fiarah-mientana amin'ny firenena malagasy manontolo amin'ny ho avy ny titolona zay ataotsika ity. Isaoranazy zany ao ny fanetretena efa be koa ny lesona ny raisiny tamin'ny teo aloha, ka tsetsasetsa tsy aritra ihany iny fa isaorana aloha voalohany indrindra izy telo menada tsy azo adino na mifombinina na mifombinina, satria tsy nisy izao andro niverenatsika teo amin'ny kianjan'ny 13 Mai zao raha tsy Baba, Lily sy Clémence. Nanomboka tamin'ny mody fitarihana fako nakenen'ny lapan'ny tanàna tarika bidon jaune sy ny jirona kosa ny karazany, natongavatsika amin'izao fanavotana izao fahatongavatsaina ny rehetra, ka tsy adino izy telo menadahareo. Ary tsy adino ny tanora, averina foana fa ianareo no tompony no avy. Ny hery rehetra de tokony apaka any amin'ny tanora fanabeazana, fanofanana mba ahafahan'izy ireo mandeha faran'izay lavitra ho vatona sonotro ny tany, ary koa hisarika ny firenetsika ho any amin'ny fandrosoana. Ka dia mirary soa sy mitsodrano anareo aleo alasana, ary indrindrindrindra koa miangavy ny hery velona rehetra manerana ny nosy na iza na rehefa malagasy tian'izany Madagasikara zany. Misaotra reo ray aman-dreny rehetra koa na ara-drazana na ara-panahy na araka ny ray aman-dreny eny amin'ny fiarahamonina rehetra eny izay mijoro nanoana any izao tolona natongavatsika amin'ny fandresena fandosiran'ny mpamorotra sy ny mpanao jadona mpamono atsika, ary ny fiverenan'ny fahafahana eto Madagasikara izao. Ka tsy maintsy miala sy fongorotsika hatrany amin'ny fakany Rajoelina sy ny firongony Ravatomanga Bomba. Mbola be de be mandehandeha any reo olona firongony reo olo tsy vanin'ireo. Tsy maintsy ho raisina ny fepetra rehefa miverina tandalanytsika, tsangana ny fitsarana maleo tena, anenjehana ny asa maloto rehetra nataon'ireo, amerenana ny arena iverina ho an'ny vahoaka malagasy. Matotsika botry ary gisitra ohatr'izao de noho ireo nangalatra nambotry ny firenetsika. Karana moa de tsy adino tsy andaniny reny ny tena ho arahana akaiky io, satria matory ny tafita lasa manefoefo eto amin'ny tanitsika, naka ny arentsika rehetra, naka ny orinasatsika rehetra dia nomena laka, ary tsy nanoa ny zavatra tokony ho alohany amin'ny firenena zay ny nampiroborobo azy.
Ka eto mpamaranana dia ny fanafahatsika mikanjan'ny 13 mai de efa fanomboana ny fanafahana tanteraka any Madagasikara amin'ny gejany mpanjana tamin'ny Frantsay zay nosoloany naturalisé Frantsay 20 cm teto napetrany teo amin'ny fitondrana tamin'ny 7 zao miorakoraka hoe misy fanaovana fanonganam-panjakana tsy ara-dalàna eto, zavatra nataony ihany no manjo azy eto, tsisy nanongana an'izanizy eto fa ny vahoaka manalazy eo amin'ny toerany satria tsy mendrika ny tantana ny firenena malagasy intsony izy. Ka tanindrazana na ny tanindrazana na maty, la patrie ou la mort, na mandresitsika na maty, la victoire ou la mort, tsy maintsy mandresy ny tolona rehefa miray iny isika. Ray ny tafika sy ny vahoaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ny tombontsoa ambony ny vahoaka malagasy, masina ny tanindrazana.